Tontosa soamantsara ny sabotsy faharoa sy ny alahady fahatelo ny volana desambra telo amby roapolo sy roa arivo ny fanofanana mahakasika ny mozika tsy misy kilema izay nindesiny loholon'ny Labarson Andriamiaina José. Nandritra izany fotoana izany dia nambarany fa zava-dehibe ny mozika ary manana ny maha izy azy raha eo anivony fanompoam-pivavahana ny resahiny. Ankehitriny anefa dia lasa fitaovana lehibe isintonan'ny satana ny olona ho any amin'ny fahaverezana izany noho ireto antony manaraka ireto araka ny fanazavany hatrany. Voaresaka tao anatin'izany ny fahaverezan'ny maha izy azy ny mozika, aretina eo amin'ny toe-tsaina mampiasa azy, aretina eo amin'ny fampiasana ny zava-maneno, aretina eo amin'ny safidy ny gadon-kira ary aretina noho ny tsy fahafantarana ny momba azy. Ireo antony ireo dia lasa makany amin'ny tsy izy ny fomba fitendren'ireo mpitendry sy ny mpikirakira mozika ao am-piangonana ka lasa miala amin'ny sitrapon'Andriamanitra, mifangaro ny tsara sy ny ratsy ary misy ihany koa ny fanontena izay voasongadina amin'ireo mpitendry sy ireo mpikirakira mozika ka lasa tsy mankafy ny zava-panahy, mivoaka ihany koa mandritra ny fotoana ny tonteny. Eo ihany koa ny fankavizana ny mozikany izao tontolo izao. Tondra ny fanofanana mikasika ny fiverenana amin'ny mozika tsy misy kilema. Misy toe-javatra maromaro no mahatonga an'izay fiverenana izay satria ny mozika ankehitriny dia mozika ny arofarana ary miteraka aretina maro samihafa ho an'ny mozika ny toe-javatra misy manodidina eo amin'ny tontolo izao ka anaovana antso araka ny tenin'ny apôstôly Paoly amin'ny Romanina toko faharoa ambin'ny folo andininy voalohany sy ny faharoa manao aza manaraka izao famonova amin'ny fanavakizsaina ny amatarana koa sitrapon'Andriamanitra dia sady tsara sady makina ny tasitrahana. Manakory moa isika no antsoina hiverina amin'ny mozika tsy misy kilema na satria amin'izao fotoana izao dia miasa mafy satana amin'ny fitaomana ny mpanankarena rehetra ny mpikirakira mozika, ny mpitendry zava-maneno, ny mpiandraikitra hira rehetra anao ny zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra, anao ny mozika tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra dia ny mozika araka ny fomba n'izao tontolo izao izay miseho amin'ny endrika maro samihafa. Maro ny voankazo mahafantarika amin'izany ka dia tonga ny fotoana ankehitriny iantsonantsika hiverena amin'ny mozika tsy misy kilema. Ny tanjona izany dia mba ahafahantsika miomana sahady teny izao mba hiomana amin'ny fitsinana ny Jesosy natondranolanitra ka ny mozika dia tokony tsy tonga antsika ho an'ny fahaverezana fa tokony tonga antsika ho an'ny famonjena ka ny famonjena no andrandraitsika ny antony mahatonga tomanantsika mba hiaina denina ankehitriny araka ny teny Jesosy hoe dia ny te-tany tahaka ny any an-danitra mba hiaina sahady izany mozika tsy misy kilema izany. Fiaikiana lehibe dia lehibe no andrasantsika eo ambany fitarian'ny fanahy masina fa dia ataonantsika rehetra mikirakira mozika aty amin'ny faritra avaratra ny tena koa izay mandalo etona mandalo eto ary mitaonantsika rehetra mba hiaina sy ampiatra izany mozika tsy misy kilema izany sady teny izao mba ho fiainantsika eto amin'ny tany eto mba ho itsika miomana amin'ny fahavin'i Jesosy izay avy tsy hoenako dia miomana antsika rehetra ho avy Jesosy ka dia ny firarena dia mba eny amin'ny ranomasina fitarika tsika mianakavy no hiaona hiara hiaina sy hiara hirina hihira ny mozika tsy misy kilema. Namafisiny loholona Andriamiaina José Labarson hatrany fa tokony hianarana ny teknika muzikaly mba ahafahana magnatsara ny fomba fihirana ary namporisika ny ampiasana ny tiona adventista ihany koa izy. Natsapa ny mazava-dehibe iny fotoana iny ireo filohan'ny koraly sy ny mpitendry zava-maneno ary mpikirakira mozika ato anatin'ny distrikany Antsiranana ary vonona ny ampiatra ny fiofanana izay noraisiny ireo mandritra ny fotoana ampianarana ny hira ireo koraly eo anivon'ny fiangonana maro samihafa ato anatin'ny distrikany Antsiranana. Mahatrika aloha le fiofanana izay mahakasika ny mozika tsy misy kilema sy fiverenana amin'ny mozika tsy misy kilema ankasitrahana Andriamanitra mahafinaritra be ilay izy. Hita tokoa fa nisy zany ny tsy fitezana tamin'ny fomba fihira sy fomba fifidiranana Andriamanitra taloha dia ezaka araka ny tena marina sy ny fiofanana ny raisiny
dia hiezaka ny hiverina amin'izay fa manarakaraka izay nisy miezaka ho ataoko zany dia ampianatra an'izay aloha voalohany indrindra ary ampianatra ihany koa ny tsirairay avy ny fiangonana tsy hoe ny chorale ihany na ny mpihirahira zava-maneno na ny tarika chorale fa ny fiangonana jiaby zegny izany hoentiny hiverina amin'izay tegna fizerana sy fihirana araka ny sitrapon'Andriamanitra ka dia akasitrano Andriamanitra ny amin'ny programa izay tontosa fa dia mitondra hery sy mitondra fahalalana vaovao mahakasika an'izay fifanana zao. Zava-dehibe loatra eo fotoagna igny hoy ny nambaran'ny pasteur Ramamondsoa Flore filohan'ny Fédération Madagasikara avaratra indrindra fa eo amin'ny fagnatsarana ny fomba fihirana sy ny fomba fitendrena mba ho fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra. Nankasitraka ny fanetrentegna izay nanangany ny ologno Josie Andreniaina Rabarson ihany koa ny tegnany ary nambarana fa zava-dehibe ho an'ny Fédération Madagasikara avaratra ny fandraisana iny fiofanana iny. Amparan'ity taona ity dia nangataka mba hitondra fanampiana eo amin'ny resaka hira sy mozika ny rahalahy Josie Rabarson. Rehefa nomeny Fédération Madagasikara fivoany alalana izy anatanteraka zany programa izany dia nekeny ny Fédération Madagasikara avaratra ny fahatongavana distrika telo no nanaovan'ny programa dia distrikan'ny Voyamaro, distrikan'ny Sambava ary farany teo moa zany ny distrikan'ny Antsiranana. Nafinaritra ny programa satria programa nanazavana ny amin'ny mozika sy ny hira izay ankasitran'Andriamanitra mandritra ny fanompona, mandritra ny fanatanterahana izany eo programa maro samihafa. Ny fototra bebe kokoa tamin'ny mpitendry sy ny mpihira ny fanazavana izay nentiny. Ho an'ny distrika Antsiranana manokana dia faly ny fiangonana satria zava-baovao, zavatra izay nandraisana lesona lehibe ny zavatra izay nentina teto ary mino sy manantena izay fa hitondra fanovana betsaka ho amin'ny tsara eo amin'ny sehatry ny hira sy ny mozika izany programa izany. Tsy mijanogno eto amin'ny distrikany Antsiranana, Voemara, Sambava izay efa nisitraka izany fiofanana izany araka ny fagnazavana fa itoy magnerana ny Fédération Madagasikara avaratra ka ny faritra Sava no isitraka izany ny taona 2024. Ny distrikany Andapa izay be mpamorikira indrindra ato amin'ny Fédération Madagasikara no andray izany voalohany amin'ny volana Jona 2024. Korana fanaovana tamin'ny président pasteur Ramamondsoa Flore dia misy planina zany kasaina ho atao ampihira izao fiofanana zao any amin'ny distrika maro samihafa anisan'izany Andapa sy Antala. Fa ny tanjona dia zao mba hiaina amin'izany misy zany avokoa ny kritika mozika amin'ireo distrika maro samihafa eto Madagasikara misy fédération ity. Karaha sitrapon'Andriamanitra ny taona 2024 dia ho tonga aty amin'ny Fédération Madagasikara avaratra indray moa ny rahalahy Josie hitondra fanampiana ny amin'ny resaka mozika sy hira tsy misy kilema. Raha sitrapon'Andriamanitra amin'ny volana Jona amin'ny taona ho avy dia hitoy indray ny fiara-miasa amin'ny sy ny Fédération mba azahoana mandroso